one brother. Tsy ny tena teo hoe braver fa ny teneniko teo de hoe brother and 2 sisters. Zao tsara fomba famakany hoe sister. Tsy ny tena hoe sister. I have one brother and 2 sisters. Oui, j'ai un frère et 2 sœurs. Manana rahalahy iray aho ary anabavy anankiroa. Rehefa tsy manana anao de ina ny tenena? No, I don't. I'm an only child. Repeat. No, I don't. I'm an only child. Avec rapidité zay, raha sianao afanganinao kely. No, I don't. I'm an only child. Non, j'en ai pas. Je suis un enfant unique. Zany hoe tsy manana aho fa zanakalahy tokana hoe zanakavavy tokana. Lazadino? Do you have any brothers or sisters? Oh, yes, I do. I have one brother and 2 sisters. What about you? No, I don't. I'm an only child. Azadino ny fanontaniana sy ny réponse na hoe ny valiny. Asking somebody's direction. Asking somebody's direction na hoe direction. Manontany ny toerana alehan'ny olona iray. Where are you going now? Repeat. Where are you going now? Efa nazavako tany aloha tany. Ary vao misy are ao anatin'ny fanontaniana dia azonao atao foana manatsoaka an'izay rehefa miteny aingany ianao. Where are you going now? Where are you going now? Anglais parler zay fa rehefa manoratra anao dia tsy maintsy ampidirinao le are. Où vas-tu maintenant? Na hoe où allez-vous maintenant? Where are you going now? Azadiny foana ny intonation. Where are you going now? So, where are you going now? Where are you going now? Repeat. Where are you off to? Tofhevitra aminy. Why is ianao tompoko? Na hoe why is ianao zao? Where are you off to? Ataontsika rapidité zay, tsoanao to le are. Where are you off to? Hey, where are you off to? So, where are you off to? Valina vetrany. Well, I'm going to learn English now. Repeat. Averino. I'm going to learn. Tsara fa tsy miteny hoe I'm going to learn. No, I'm going to learn English. Asadiny tsara fa n'anglais américain misy fitohizana, liaison. Learning English now. Where are you going? I'm going to learn English now. Je vais apprendre l'anglais là. Maintenant. Je vais apprendre anglais maintenant. Handehanatra anglais azo. Dia azonao atao koa mamaly hoe I'm off to learn English. Zany le go in fotsiny. Ovanao le hoe where are you off to? De le tsoanao le off. Ape solonao le going. I'm off to learn English. Tovy zany. Handehanatra anglais aho. I'm going to the market. Azadiny foana ny rapidité. Zaro tsara fomba famako azy. I'm off to learn English. I'm going to the market. Azadiny zay. Andeha ho any an-tsena, je vais au marché, je vais à la banque. I'm going to the bank. I'm, zay ny fa nanaratsika tamin'ny voalohany hoe I'm going to the market. I'm going to school. I'm going to sunset. What about you? I don't know. Where are you going? Well, I'm going to learn English now. What about you? I'm going to school. Tsy vita zay ny amin'iny. Azadino e. Where are you going? Where are you going? Miadana zay, fa rehefa avec rapidité izy. Where are you going now? Where are you off to now? Asking direction. Manontany lalana indray mandeha. Fa avy taiza ianao? Zay ny fanontaniana hoe d'où viens-tu? Na hoe d'où venez-vous maintenant? Na hoe où étiez-vous passé? Where have you been? Where have you been?
avy taiza ianao? D'où venez-vous maintenant? Where have you been? Hey, where have you been? Loro tsara ny intonation azonao atao mametraka an'le accent na hoe ny tsindrim-peo any amin'ny been amin'ny where, arakaraky ny curiositénao raiso amin'ny zavatra iainanao isan'andro. Where have you been? Tofihevitra aminy, where are you coming from? Where are you coming from? Efa ny anaratsika raha vao misy are de azonao atao foana manatsoka an'le are de lasa where are you coming from? Where are you coming from? Avec rapidité zay fa tsy mety raha atao aingana l'izy, raha atao miadana moa zany, raha atao miadana l'izy tsy mety fa tsy mety an'le miaraka amin'ny hafanganam-pandeha zany hoe where are you coming from now? Where have you been, man? I've been looking for you. Avy taiza ianao io? Valina avy hatrany? Well, I've been to the market. I've been to the market. I've been to the bank. Je vais de la banque. Avy tany an-tsena aho. Tofihevitra anankiroa izy ao, where have you been na hoe where are you coming from? De azonao atao koa miteny hoe entina malina an'le anankiray, where are you coming from? I'm coming from the market. De zadiny fa where have I've been raha asina verbe izy ohatrany hoe I'm going to learn English, de ry ambony ary misy an'izay tsy atao le to learn de ampidiro ary amin'ny have been de tsy asina to ny learn fa lasa plus verbe ing le learn. Tsy azonao atao zany miteny hoe I've been to learn English fa inona ny fiteny? Tsy atao le to de ampidiro le learn de tsy maintsy miaraka amin'ny ing le izy. I've been learning English. Je vais apprendre l'anglais. Avy nianatra anglais zay io. I've been learning English. Inona de mandeha mody? I'm going home. But I'm going home. Zany hoe question anankiray zany mahavoavaly an'izy roa. Where raha manontany anao hoe where are you going? De avy zinao tao mamaly hoe I'm going to learn English and I've been home. Je vais apprendre l'anglais et je viens de chez moi. Zany hoe andeha hianatra anglais aho fa avy tany an-trano. Raha manontany anao koa hoe where have you been? De mitovy am'izay ihany koa ny famalinao. Fanontaniana anankiroa azonao valiana avy hatrany. Zany hoe where have you been? I've been learning English and now I'm going home. Azadiny foana rapidité. I've been learning English and now I'm going home. I've been to. Reto zavatra mila tadidinao. I've been raha sina verbe izy de plus verbe ing. Zany hoe I've been learning English. Raha sina toerana izy zany hoe ny anarana samy rery de asina inona? Asina to fotsiny fa sy asina the. Zany hoe the. Fa raha izy nom commun de asina the na hoe anarana iombonana. Zany hoe bank. I've been to the bank. Fa raha nom propre izy de tsy azo asina zay fa hoe I've been to Analakely satria Analakely anarana nom propre na hoe samy rery. De sahala am'izay ihany koa ny I'm coming from. Raha plus verbe izy de verbe ing, fa raha ohatra plus nom propre izy de tsy asina ninina fa de from fotsiny satria from efa préposition. I'm coming from Analakely. Raha ohatra izy nom commun I'm coming from de Analakely. De sahala am'izay ihany koa ny I'm going to raha plus toerana izy na hoe toerana samy rery. Maleo tena zany. I'm going to Analakely. Na hoe I'm going to the bank. Satria ny bank non commun. Ny I have been sy ny hoe I'm going rehefa miaraka amin'ny there zay midika amin'ny teny français hoe là, any amin'ny teny gasy. Andeha hoany aho, I'm going there. De tsy azo asina to le go. Tsy azonao atao zany miteny hoe I'm going to there fa hoe I'm going there. Andeha hoany aho, j'y vais en français. I'm going here. Na hoe I've been here. Tsy azonao atao miteny hoe I'm going to here. De sahala am'izay koa ny home. Home zay midika amin'ny teny français hoe chez vous. Zany hoe any aminareo. Ohatra andeha hody aho, I'm going home. Tsy azonao atao miteny hoe I'm going to home. Diso zay. De azadiny fa rehefa mianatra anao de izy ampianarina anao de tokony tadidinao. I'm going home. Tsy azonao atao miteny hoe I'm going to home. De sahala am'izay koa ny I'm coming from home. I've been home. I'm going home.
Okay? Azadino zay rehetrarehetra zay. Anjaranao dia mamerina foana, mitadedy foana, koa dia azadino ny leçon 2, zany hoe mila anananao zay précision zay tompoko. Misaotra betsaka tompoko. Thank you very much for the lesson. Enjoy it. Don't forget to learn it. This is 20 minutes a day English. Enjoy.